Ijoba izany tantara izany no andeha resantsika tantaran'ny Joba no anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany amin'ity ora sarobidy ity. Ny mpiara-midinika namana miaraba antsika rehetrarehetra indray aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tafahoana soamantsara afaka miaraka mandinika ny teniny. Nomen'Andriamanitra antsika ny hery sy ny fahasalamana rehetra. Ka dia miaraba andefa ny fahafatana isika. Ny fiadanany tompo anie ho aminao sy ny ankohonanao. Dia ry araka ivavaka isika raha nomboka izao dinika fanaovana izao. Andriamanitra ray be fitiavanao. Misaotra anao indray izay no tombontsoa lehibe omenao anay. Afahany mbola miaraka mandinika ny teninao. Ny teninao tokoa mahirinay mba ho fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ka ny aizina rehetra izay mandalo amin'ny fiainanay dia mba ho azavainy izany teninao izany. Amelany elokay ary amrafo aminay. Mpampanompo tsy mahasoa ihany izahay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao dia mangataka ny firotsan'ny fanena masina mba hitoetra ty amponay, ampianatra anay ary atonga ny teninao mba ho fampahirizana ho an'ny tsirairay avy. Tonononay sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina toko 5 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5 no andinina tao tadina. Lavalava ihany izy fa samy miezaka tsika rehetrarehetra. Ary tsy izany ihany. Fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny faharetana mahatonga fahatsarapana voazatoetra. Ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina pidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Izay le andinina tao tadidina. Asaina mifaly isika. Na dia ao anatin'ny fahoriana aza. Tsy moro zany. Fa fanandramana iarahantsika miaraka amin'Andriamanitra izany toe-javatra. Zany amin'ity androany ity dia hijery tantara anankiray tsika rehefa mieritreritra ireo toe-javatra sy fahavoazana eo amin'ny fiainana isika dia tonga ao an-tsaina mandrakariva ny tantaran'ny Joba. Joba ilay lehilahin'Andriamanitra izay nanao ny marina, nanao ny mahitsy anatrehan'Andriamanitra sady matahotra Andriamanitra amin'ny filazana ao amin'ny Joba toko 1 ahitantsika le tantara. Joba toko 1 ka ny andininy 1. Zao ny voalaza. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza. Joba no anarany. Marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady matahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Lehilahy marina kanefa niarany toe-javatra mafy indrindra izy. Fantatsika tsara fa very ny ariny. Nafony ny zanany. Tratrany tsy fahasalamana izy satria hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia dia voany vai ratsy. Ary nampalahelo indrindra dia le teny nataon'ny vadiny amin'ny Joba toko 2 ka ny andininy 7. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Vady andefy mandrinao zao no mandresy lahatra anao hiala amin'Andriamanitra ary maniry ny hafatesanao. Mafy zany mahazo an'i Joba izany. Fahoriana nahazo azy. Na fohy aretina, na fony zanaka. Ary ny vady aza manao teny marary. Taoriana kely ny toe-javatra io. Dia indro nisy namany tonga niaraka mipetraka ampahery azy. Talanjony izy ireo nijery zavatra nahazo an'ity lehilahy marina. Lehilahy mahitsy, lehilahy matahotra n'Andriamanitra ity ka tsy niteny, tsy nivolana nandritra ny 7 andro. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy 2 amin'ny Joba toko 2. Ary nanompo ny masony teny lavitra eny izy telo lahy ka tsy nahafantatra azy. Ka nanandratra ny feony izy ka nitomany. Ary samy nandritra ny lambany avy izy rehetra. Dia nanompo vovoka ao amin'ny lanitra hiararaka amin'ny lohany. Dia ny andininy 17. Ary niara-mipetraka teo amin'ny tany afiton'andro sy afiton'alina izy. Nefa tsy nisy niteny taminy na dia indray mbava akory aza satria hitany fa mafy loatra ny fahoriana. 7 andro. 7 alina.
petraka fotsiny fampijerijery tsisy fampiteny no ny farany indro fa nylohabava reto namany nanazava araka ny fijerynyolombelona ny antony natonga ny toejahatra nazo any Joba. Ary mpiara amin'dinika namana zao ny voalaza amin'ny Joba toko fahavalamy folo. Joba toko fahavalamy folo ka ny andininy fa 1:20. Dia zao ny mba fanambarana napetraka reto namana. Izany tokoa no anjarany ratsy fanahy ary zany no manjo ny tsy mahalala n'Andriamanitra. Vao maika nanapitrotraka ny fahorian'i Joba ny teny nataony ireto namana ireto. Tsy natakatra, tsy mahalala ny zavatra nisy. Taona mihetsiny azy manao hoe misy fahotana miafy nataonao Joba, matotongo zao toe-javatra zao, tsy mahalala kory. Hitao ambadiky ny toe-javatra. Saingy zao namaly tamin'ny fomba tsotra, teny tsotra Joba ao amin'ny Joba toko 5:20 ka ny andininy fa 5:20. Ary zany toe-tsain'i Joba zany kio tiako mba hananana. Tiako ihany koa mba hanananao zany toe-tsainy zany zao ny voalazany amin'ny andininy fa 5:20 kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra ka hitsangana ny aparany amin'ny vovoka izy. Andininy fa 4:20 sy fa 7:20 ary rehefa levona ny hoditro izy simba izao sady afaka minofoko dia ahita an'Andriamanitra. Eny izao no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko eo. Malona ny toe-javatra nisy ry mpiara-midinika namana. Ny fikitra mandrakariva tamin'Andriamanitra i Joba. Na dia ho aza ny loza na ny didina azy, ny toetra ho mahatoko mandrakariva, ny joro tsy nalimitsiny an'Andriamanitra ity mpanompony. Dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy Joba toko 3:20. Joba toko 3:20 ka ny andininy fa 10 sy 12. Fa mahalala ny lalana falehako izy raha izany toetra aho dia voaka tahaka ny volamena. Ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany, eny ny lalany ny zorako tsara ka tsy nivily aho. Ny didin'ny molony tsy mba nialako, ny tenin'ny vavany no raiketiko mihoatra noho ny faniriako. Ny laza mihitsy Joba fa tsy mbola nanao ratsy tamin'Andriamanitra. Tsy nalimitsiny an'Andriamanitra izy. Nisy fotoana tokoa nefa amin'ny maha-olombelona azy dia atao saika nalai-panahy ihany Joba, saika hanometsiny an'Andriamanitra. Dia zao ny fanambarany nilazany azy amin'ny Joba toko 1 satria tsy mahalala. Inona moa toe-javatra mahazo aty? Inona ny zavatra ao ambadika? Joba toko 1 ka ny andininy fa 2:20 manao hoe sady nanao hoe nitanjaka no ivoako avy tany an-kibon'ny eny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra. Isaorana ane ny anaran'i Jehova. Tsy fantatra Joba ny tao ambadiky le toe-javatra. Na izany na izany azy niezaka mandrakariva izy isaotra n'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, isika ihany koa eo anivon'ny toe-javatra sarotra lalovantsika indraindray dia mampahory antsika miteraka fanaintaina, ny fijaliana, famoizana malala zavatsarotra Satana. Ny planiny Satana dia zao ny animbana ny sarin'Andriamanitra be fitiavana eo amin'ny saintsika tsirairay avy. Amin'ny toe-javatra takan'izany dia zavatra roa, zavatra iray amin'reto zavatra roa reto ny valitentsika. Na isika manometsiny ary mandahan'Andriamanitra, na isika mifikitra amin'ny heriny. Iriko anefa na mivaivay toy ny inona aza ny ato manodidina antsika dia aokontsika hifikitra mandrakariva ho tsaroantsika fa fizahanttoetra vetivety ihany tsy maharitra mandrakizay ny olana mahazo antsika. Hoy ilay tononkalo mpanoratra anankiray manao hoe aza-kivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Dia hoy ny Paoly amin'ny Korintianina 2. Korintianina 2 toko 4. Korintianina 2 toko 4 ka ny andininy Korintianina 2 toko 4 ka ovakitsika eo amin'ny andininy 5:20 sy ka hatramin'ny andininy 7:20. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetray ivelany dia avaozy isan'andro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra
amahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha mijery ny hita izahay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay mampahery izany teny zany avy amin'ny tantarany Joba no ahistona antsika izany fampahirezana zany raha lasana malala miaraka midinika amin'izao fotoana zao zava-dehibe ny ao ambadiky ny tsy hitantsika ankehitriny ary anisan'ny fiaikana lehibe tokony ekentsika amin'Andriamanitra fa manomana zavatra tsara lavitra no zao hitany masontsika izao Andriamanitra ny anjarantsika dia izao hoe rehefa ao anatin'ny fotoany sarotra isika dia miazakaza manatona an'Andriamanitra dia zay le andinina atao tariditsika manao hoe ary tsy izany aoka iskifaly amin'ny fahoriana aza fa ny fahoriana mahatonga faharetan'Andriamanitra ne hitahy antsika tsirairay avindray ka na misy olana azy amin'ny fiainanao matoky fa tsy hamelantsika ho irery Andriamanitra hivavaka arsika ankehitriny Andriamanitra ray eo misaotranao izahay fa nomenao indray fampahirezana tamin'ity androany ity mandalo fiainan-tsara tokony fiainanay ankehitriny kanefa aoka izay atoko tahaka ny Joba aoka izay hijoro tsy hivadika fa hifikitra aminao satria ianao ilay fiainanay ianao ilay manomana tsara lavitra ho anay tsirairay avy dia mitantahano izahay amin'izao tontolo andro izao tononona sy angatana ny vavaka aminaran'i Jesosy amen